Efa ndresaka ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay ihany isika amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona izao mahazo vahana ny asan-jiolahy ny anivon'ny fiarahamonina samihafa eny. Tsy maintsy misy ny fepetra ndraisiny avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana entina hifehezana izay asan-jiolahy izay. Raha ny fiaona aminareo mpanao gazety iresahana ny amin'ny fepetra raisin'ny polisy pirenena mba hisorohana ny asan-jiolahy amin'ity farantaona ity. Efa fanao io asina tsindrobeo satria dia tsy afenina efa fantanareo koa fa farantaona oatra zao akatoky ny fety oatra zao manonga daholo ny zavatra rehetra, manonga ny embouteillage dia miakatra koa hatramin'ny asan-jiolahy. Nefa polisy pirenena ato miankina amin'ity foibe ty centrale Tsaralana ty dia manaraka an'izay raha mandray fepetra fandraika am'izay ny ray efa mahazatra ampitomboina ny isan'ny polisy miasa na eny an-dalana na ny anatin'ny fokotany sy ny quartier rehetrarehetra any, ampitomboina araka izay koa ny fisafona indrindra fa amin'ny alina. Amin'ny atoandro aza dia misy polisy daholo io na manao fanamina, sasany tsy manao fanamina. Ary hitanareo tatoato fa niady amin'ny mpanendaka dia makotroka tokoa. Isan-kerinandro zahay dia mpanendaka tsy latsaky ny 30 eo voasambotra ary defere natolotra ny fitsarana dia eny Tanimora daholo. Dia manainga tompoko ny farahamiasa andriandrindra ny fampilazana amin'ny faran'izay aingany na io misy mampia na sanatrika misy trangana fanafiany fa tetika koa lazainy tsy afenina fa mametraka olona zay ny akaiky ny reny eny amin'ny quartier mafapana reny. Ary polisy koa mandeha fiara zay ny ataona anazy hoe prépositionnement am'izay raha misy trangana tsy fidiny misy trangana fanafiany dia malakilaky farany zay aingana tonga mitondra famonjena manao intervention.